Maniry ara-misakafo amin'i Jesosy koa ve ianao? Andinika an'izay elo hevitra izay tsika ao anatin'ity fandarina universeny ity izay ahafahatarantsika hoe ahoana zany fiaraha-misakafo amin'i Jesosy zany, manasa anao am-pitiavana. Miarabanao am-pifaliana ary falitafaraka aminao ao anatin'ity fiaraha-mandinika ny saotra masina ity. Manana lehevin-dehibe sika ilay manao hoe miatrika ny tena zava-misy marina fa tsy ny zava-misy amboamboarina zany, ary andinika n'ilay fizarana manao hoe miara-maniry sakafo amin'i Jesosy ve izasy ianao. Andesika aloha hivavaka. Ray malalo, manasa anay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mba hiara-misakafo aminao, satria zany fiara-misakafo zany no famelomanaina ao anay ary fanasitranana anay. Ampio izay mba hahazo ny hevitra zany, ary amin'izao andro farany iainana izao dia anaiky ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maniry ara-misakafo amin'i Jesosy tokoa ve ianao? Mialohan'ny resahan'i Jesosy amiko sy aminao aloha an'izay fiaraha-misakafo izay dia izao, mampitandrina izy aloha. Apokalipsy 4:7-10 dia mamaky ny soratra masina toy izao amin'ny anaran'i Jesosy isika. Apokalipsy 4:7-7 hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: izay rehetra tiako no anariko sy fahaizako, koa dia mahazo toy ianao ka mibeba. Izay aloha ny tenin'i Kristy voalohany, ny tiana ihany no anarina, ary izany matetika mahazo antsika. Indraindray isika malahelo ery ny fo rehefa tratra ny fananarana mafy na ny fitenenana mafy nefa tsy nanao zavatra anankiray, kanefa ny tiana no anarina. Izay no resahan'i Kristy amintsika eto. Izay aloha ny tenenin'i Kristy, fa avy eo amin'izay izy dia nanohy an'ilay izy. Tena mihevitra antsika izy ary tiantsika raha ho tonga amin'izany fibebahana zany. Ny fibebahana dia ilay hoe manao todiky ivony zavatra nahazatra teo aloha, ilay fahazaran-dratsy, ireo faharatsiana dia hitodiany ivoho, izany hoe miverina makany amin'ny lalana marina ianao. Izany no andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Tena lalina ny fitiavan'Andriamanitra antsika, tsy avelany handeha amin'izao fotsiny tsika hoe efa maty eo ianao dia eo ianao no taraiky eo, fa tena hoy izy hoe mibeba ianao, mahazo toa dia mibeba. Tsy hoe mahafa-po an'i Kristy mitoetra antsika hoe fa mety io maty io, fa le mangatsiaka be ny tsy tiako hoe tsia, fa le maty mihitsy no alohan'ny vavany. Fa saingy izao tiany isika raha anatona azy, aza manao an'le hoe za aloha anatona azy rehefa mila azy, tratra ny fahoriana dia eo mba mila anazy dia eo manatona azy, na hoe misy zavatra problema kely hovahana dia eo manatona azy, ary fanaon'ny be sy ny maro zany. Fa tsy izany no andrasan'i Kristy amiko sy aminao, fa manatona azy mandrakariva. Ary ahoana izay manatona azy izay? Saingy mibebaka isika dia manatona azy. Dia hoy izy amin'ny 9:20 amin'ilay Apokalipsy 3 teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: indro efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Azonao ve izany teny izany? Miandry Kristy, mandondona izy eo am-baravaran'ny foko sy ny fonao. Te hiara-misakafo amiko sy aminao izy, ary te ho amiko sy ho aminao izy. Fa ahoana ny fomba hamalitsika an'izany? Ilay Andriamanitra mihitsy no maniry hiara-misakafo amiko sy aminao. Tsy tena tombotsoa ambony ve zany? Ary fanararoatra raha izy Kristy tenany mihitsy no miteny an'izany. Tena fifandraisana ety ary fifandraisana maharitra izay no tiany Kristy iarahana amiko sy aminao, ary tsy kivazivazin'i Kristy izany na hoe saritsariny fotsiny, fa tena tiany raha ho tanteraka izany fiaraha-misakafo amiko sy aminao zany. Fa saingy izao mbola miandry antsika izy aloha hamono varavarana. Izay vao hoe mamela ve isika hidirany? Fa raha sokafantsika tokoa ny varavarana dia miditra izy miara-misakafo amintsika, manjary azontsika ny atao rehetra. Ary ilay dingana makany amin'ny fibebahana aza dia tsy ilay hoe mavesatra intsony, na hoe sarotra ny manao an'izany ohatry ny ady sy tolona, fa manjary tarihina isika hilefitra aminy amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mora amintsika no tonga amin'izany dia izany. Miandry ampaharetany Jesosy izao. Amoa ve ianao sa tsy amoa? Amoa ve za tsy amoa? Tsy manao anterisetra izy hoe tsy maintsy miditra ao raha tsy izany ianao very.
fa manome safidy tsara izy ary tsy manery koa zay tsy maintsy miresaka amiko ianao raha tsy zany ianao simba. Tsia, tena ampitiavana arak'ilay Jeremia hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao izy. Tsy manery zany izy, miandra ny fanekeko sy ny fanekenao ny fanasany fotsiny izy, ndao ekeny izy. Fa izay no sitrany. Fohy ny fotoana ry namako, tsy manana fotoana lava angatahan'andro isika hoe andraso aloha ho vitany izao. Fa izay fotoana fo izay indrindra no anasany azy ianao hoe voay, sokafy le varavarany fo ary ampidiro izy mba onona ao amintsika. Dia miara-misakafo amintsika izy. Ahoana ny fisehon'izay fiara-misakafo izay rehefa ilay ianao mifampiresaka amin'iny dia azonao ny sitrapony ary matsiro ery. Izany hoe mahazo ny sitrapon'Andriamanitra sy tena hoe tia ny sitrapon'Andriamanitra izany. Rehefa mamaky ny soratra masina ianao, misy zavatra tsy nety azonao teo aloha, fa rehefa nazavainy ny fanahy masina ny sainao dia hitanao hoe ay tena zany ny tena hevitra marina izany tenin'ny soratra masina izany a. Izay le hoe miara-misakafo amin'ny Kristy ary vokisan'ny fifaliana rehefa avy eo andeha amin'ny fahamarinana dia mitoetra ao aminy, mandeha mitandrina ny didiny. Andao hoentsika mbavaka fatratra ny hatanterahana izany fiaraha-misakafo izany isan'andro amin'ny Kristy zava-dehibe indrindra izany. Vavaka isika. Tomponay misaotra betsaka fa asehonao zao ny sarinao eo am-baravaran'ny fonay, mandondona, te hiditra ao aminay, hiara-misakafo aminay. Matetika izay no mangataka taona ela, miandry lava, mampiandry anao ary na tsy miraharaha akory ny fandondomana fa inona fotsiny. Fa anio kosa raha mihaino ny feonao izay mandondona, mangataka sy mitalao famindram-po aminao zahay, hifonana ny tsy namoananao hatramin'izay fa raha mamoanao kosa izahay dia sitrakay Tompo ny hiara-misakafo aminao, atakatra ny sitraponao ary anao zany sitraponao zany ho ambony indrindra noho izao fiainana tany izao. Mamindrafo aminay amin'ny anaran'i Jesosy no anirina izany. Amen.